Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manomtra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15, plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Le JT. Intégrez une école de renom, intégrez immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente Simtsahatra mikarika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradi. Saradi, nosy iray, tsika iray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatomboka ary tonga soa indray ato anatin'ny Le JT amin'izao takariva ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana oktobra izao ny vaovao ara-tsosialy ara-toekarena ny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no anisy novelabelaritsika amin'ity takariva ity ka ireto atolotra aminao sy andeha ho anasananao anaraka amin'ny farany ny vaovao reto ny lohatenitsika. Fa tsy mbola hita soritra eny amin'ny tobin-tsolika ny vokatry ny famatsiana natao tao anatin'ny 3 andro izao mikando mitady vahaolana hatrany ny fitondram-panjakana sy ireo kompania an-tsolika. Zotra tampilamina ny fanadinana baccalauréat fiodinana faharoa izay nanomboka androany na izany aza dia mbola nisy mpiadina iray ihany izay afaka baka no tonga teny an-toerana. Nambatra ny etsika roa tamin'ity androany ity fa ilaina ny fifampitoniana sy fifampiresahana mialohan'ny anatanterahana tetika asa iray mba ho fanajana izy ho fototra. Nidina ifotony tao amin'ny nosy glorieuse iray amin'ireo nosy malagasy mandina ny ranomasimbe indianina ny filoha frantsay Emmanuel Macron mbola no mafisy ny filoha Macron fa frantsay ireo nosy mandina ireo. Eto an-tanindrazana androany natao veloma farany tena amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ifafa ao amin'ny Malio. Any ivelany dia no tanterahana androany any Rosia ao Sochi ny fihaonana an-tampo ny arahan'ny Rosia sy ireo firenena afrikana ary sananatrika izany Madagasikara. Ankafaliana no hitsidiana ny tokantranonao dia asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana portrait no anisan'ny arahantsika ihany koa anatin'ny tapany faharoa izy ny hoianao arahantsika ao anatin'izany ihany koa fa andao aloha hanaraka sy anjoy ireo vaovao izay naroso taminao ireo. Araka izany dia nisy ny fitsidiana ny toby fitahirizana solika atao alarobia no tanterahana androany. Nitsidika ny toby fitahirizana solika tao alarobia ny minisitra Vonjy Andriamanga izay niaraka tamin'ny tale jeneral ny OMH Laurent Radjonarivelo ny alarobia 13 oktobra androany nisy ny fivoriana natao niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny LFCA sy ireo orinasa mpivarotra solika tsy mbola nisy ny pika lohatreto ny vokatra izay fikao nandoa tamin'ireo mpandrarany solika izay.
Noho izany dia mbola mitady vahaolana hatrany manamarika ny fikarohana vahaolana malona ny tsy fampin'ny solika sy ny filaharam-be eny anivon'ireo tobi-tsolika ny ireo tompon'andraikitra ireo. Fanitazana aloha dia mbola mitohy mantsy izay filaharam-be izay eny amin'ireo tobi-tsolika eto Antananarivo. Efa nahatonga solika izy ireo saingy tsy ampy galabona izany raha ny zava-misy hita tamin'ity androany ity. Noferana tsy oatra ny 2 alina ariary izany hoe mandina ny 4 litatra eo no azon'ny fiara iray alaina. Iray alina ariary kosa raha ho an'ny moto andro fahatelo na mafy ny krizy solika manao ahoana ary nefa hatrakan'izay amin'ireo mpampiasa ny fitaovam-pitaterana mamaly io fanontaniana io ity fanadihadiana nataony Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala ity. Zany raha feo mandeha no ahenona hoe arivo misy dia mihazakazaka makany nefa ny lasantsonao efa kely dia mety tsy tonga any amin'ilay toerana akory dia ahoana indray zany raha misy dia ohatr'izay foana zany le problème an'ilay izy. Tao anatin'izay 3 andro zay dia tian'itanao fa sarotsarotra le izy. Raha ho an'ny teny Ankorondrano manokana, maraina teo vao nanomboka ny fivarotana lasantsy sy ny gazoil ho an'ity alarobia ity, tsy afaka manara-po ihany koa nefa ny tsirairay. Misy ny solika saingy tsy ampy, 2 alina ariary monja no azo ny fiara iray jifaina raha toka ny ferana ho 1 alina ariary ny andro moto. Ny tokony izy aloha zany tokony izay mbo takatra le olona dia omena fa na le ikaramana raha lasa mitebiteby hoa. Tsy maintsy manaraka an'izay fandaminana izay satria izay aloha ny zavatra misy aty eto. E fierana aloha io koa tokony tsy ho fierana fa rehefa maka dia maka nefa moa rehefa izay no hanina dia ekeny. Tokony mba fierana hoe ambonimbony kely n'olo efa 1000 ariary fa vitsy fotsiny korsa vitanao amin'ilay izy tsy mahavita korsa 3 na 4 eo dia fa lany. Ny embouteillage koa moa mamely. Tsy ampy le izy satria raha ohatra hoe 20 000 ariary tsy mahavita ray andro tontolo nefa ny tena miasa dia tsy maintsy tapakandro dia milahatra ny lasa miverina eo milahatra ny tena. Manampitrotraka izay tsy fahafahana maka lasantsy araka ny fahafahan'ny tsirairay mividy izay ny fiandrasana mandritry ny ora maromaro vokatry ny fitohanana. Ireo mpampiasan'ny fiara ho antom-pivelomana sy fiarakaretsaka ireo no tena matiantoka na izany aza. Tsy mbola sanampiakatra loatra ny sarandalana izy ireo no ny fahasahiranana ny mpandeha ihany koa. Somary ampiakarina nefa le olona hitanao ihany le efa mividy tsy mety tsy mandeha le olona raha vao mampiakatra le prix be ianao dia efa dia kinona moa tsy aloha hoe mihina kely tsy zay mandro fotsy. Dia lasa mamono adiny 3 adiny 4 eo zany ianao isan'andro ilaharana solika nefa tsy mahazo avatra eo amin'ny 5 litre eo ihany. Dia tsy mahavita korsa betsaka le izy dia lasa miteraka fatiantoka be zany le izy. Le korsa moa na hoe eo raha lany eo le fotoananao le olona koa ne tsy mahanana le korsa fa dia ohatran'ny korsany eo ihany zany eo raha ny tena marina. Tsy dia misy hoe fiatraikana any amin'le fampiakarana korsa le izy zany. Nidina ifotony jery ny fizotry ny fitsinjarana ny solika teny amin'ireo toby mpanjara ny misitry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo androany maraina. Tsy mbola nisy anefa ny vahaolana navohitra tao anatin'izay fidinana ifotony izay amin'izao andro fahatelo nitrangan'ny krizy tsolika izao. Iladika lafim-baovao hafa kosa indray isika ny baccalauréat no horesahina ny zotram-pilaminana mantsy aloha ny fanadinana baccalauréat fiodinana faharoa izay nanomboka androany. Tsy nisy ary ny olana fa tranga manokana kosa no niseho tetsy amin'ny lycée Rabearvely ny tapany maraina. Mpiadina ny iray efa afaka baccalauréat no niverina nanao fanadinana. Raha ny fanazavany lehibe ny fobe mpanadinana dia tsy nafantatra ilay mpiadina hoe afaka raha tsy androany. Taoriany ny fanamarinana natao teny amin'ny ofisiny baccalauréat ny Antsipriany ary entin'ny Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonoraina. Katroka ny tamin'ny 7 ora maraina dia nanomboka ny fanadinana ho an'ireo mpianatra teto amin'ny lycée Rabearvelo. Misy 720 sy 700 ireo mpiadina voasoratra anarany. Tsy tonga niatrika ny fanadinana kosa ny 320. Misy 50 ireo efitrano nandraisan'ireo mpiadina. Amin'ny akabeny tsy nisy ny olana fa nizotra tampilaminan ny fanadinana. Ireo mpiambina kosa no tsy ampy tamin'ity fiodinana faharoa ity raha nambara ny tompon'andraikitra. Fankoatra izay dia nisy tranga manokana ny SENQ teto amin'ny lycée Rabearvelo ny tapany maraina. Mpiadina iray efa afaka baccalauréat mantsy no niverina nanao fanadinana indray. Niatrika fanadinana ihany ny tapany maraina zao dia namantarana an'izay
nijerena ny liste n'lay inscrit dia mihoatra ny isan'ny mpiadana mihoatra ny zany hoe le isan'ny mpiadana tonga zany mihoatra noho ny voasoratra anarana dia nanontany amin'ny office du bac zay hoe inona ny mahatonga n'izay a dia ny antso tany dia hoe efa afaka eo ankizy io numéro d'inscription zany nalefa tany dia hoe efa afaka izy fa alefa tsy manao tsony izy ny ariva mety hoe teo zany izy vao nalala hoe afaka baka izy zany teo vao nalala satria ny zoko no araka ny ten'ilay ankizy hoe ny zoko no nijery valim-panadinana dia nilaza fa tsy afaka izy nefa izy afaka. Ny taranja filôzofia no nanomboka ny fanadinana androany mora ary azoazo ny lazadina tamin'ity fiodinana faharoa ity raha ampitahaina amin'ilay lazadina teo aloha hoy ireo mpiadina sendranay. Manahoana ny fiatrehana ny tapany maraina teo? Ny fiatrehana ny tapany maraina ny landamina ihany. Nisy somary nisy difficulté kely fa natao izay ahavitana azy dia vita hatramin'ny farany moa izy zany zay aloha. Sarotra ve sa nanahoana le philo raha oharina tamin'le sujet tamin'ny fiodinana voalohany? Ny philo tao aloha zany raha oharina amin'ny fiodinana tamin'ny voalohany dia azo lazaina hoe mora, tsy dia tena mora be maka zany amin'ny antonony tsara. Nanahoana ny fiomanana gaela satria fohifohy ihany ny fotoana nanananareo? Fiomanana moa zany dia natao izay arak'izay atratra. Ankoatran'izay zavatra ohatra hoe somary sarotsarotra any dia izay vahay avelavela kely tsy avela be maka aiza moa zany fa ahoana moa zany atao amin'izay ahaizana azy zany fa izay tena sarotra ny enjehana amin'izao fotoana izao. Ny fiatsehana azy tao aloha ohatran'ny efa tsy dia misy fitatainana be ohatran'ny tany voalova ohatran'ny efa hoe efa mazatra zany ilay izy dia efa tsy maintsy miatsika ianao. Nanahoana ny fiomanana satria fotoana fohy ihany no nafahana namerina sy ny sisa? Fiomanana angamba aloha ohatran'ny hoe fohy kely loatra ilay izy dia tsy dia misy nanomanana be firy fa tsy maintsy hoe zay sisa ny namafisana dia zay. Teo amin'ny fotoana nanaovana ny famerenana izay no saika olana niraisan'ireto ankizy niverina nanala fanadinana baccalauréat ireto. Na izany aza atsikivy izy ireo fa manantena ary maniry ny ho afaka somatsara. Tetsankilany ho an'ity rem-pianakaviana izay nisena mpiadina nanala fanadinana androany ity dia nambarany fa tsy mankasitraka loatra ny fisiany ity deuxième session ity ny tenany. Raha ho anahy manokana dia ny éliminena mihitsy raha isy ihany ny deuxième session manina raha nampanaovana deuxième session daholo dia hoe tsy misy mihitsy zany satria resaka foitina sujet nisy n'le izy dia tena hoe raha nisy foity tamin'ny voalohany dia tena hoe tsy misy afaka zany dia hoe naverina daholo mihitsy. Tena manimba sainan'ny ankizy mihitsy le sady manakontana zavatra be dia be fa raha hoe tena lôzika nijerena dia zay ny tena marina raha ampanarahana lôzika le izy sy ny tena hoe mangarahara zany ny tena marina zany nijerena dia zay fa lasa misy ohatrany hoe mamevana an'le sujet mifuity ihany zany raha nasiana mivoaka le valiny raha hoe tena inona moa zany raha tena hoe marina zany reny valina lefa voalohany reny dia marina ihany le hoe namena vahana ihany zany le sujet le sujet mifuity fa raha tena hoe tsy namena vahana mihitsy le sujet mifuity fahaizana na namoaka na tsy namoaka dia tsy tokony nisy résultat nivoaka satria efa anana hery hoe amerina ihany dia manina raha naverina daholo. Amin'ny sabotsy ariva izao no mifarana ny fanadinana baccalauréat fiodinana faharoa raha ny vaovao voaray dia hanomboka amin'ny alatsinainy izao ihany ny fitsarana ny taratasym-panadinan'ireo mpiadina. Fa anisany narasiantsika vaovao ihany koa ny fizotry izay fiodinana faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat izay tao Mahajanga. Ho an'ny tao Mahajanga ary dia miisa 700 sy 700 ireo mpianatra izay tonga nanatrika ny fiodinana faharoan'ny baccalauréat. Misy 750 ny A1, 550 sy 700 kosa ny A2 ary mpianatra 720 ny série C. Raha toa ka miisa 7 sy 200 ireo mpianatra tao amin'ny sokajy série D no tonga androany. Ny totaly 900 tesankilany ireo mpianatra tsy tonga nanatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat tao Mahajanga. Miisa 20 ny A1 tsy tonga raha toa ka 220 ny A2, mpianatra 220 amin'ny série D ary miisa 3 ny série C sy nanala fanadinana baccalauréat amin'ity androany ity.
Valitsika hatao indray aloha ny mikasika ny fampianarana sy ny fanadinana baccalauréat fa mbola vaovao mitanina ny sain'ny maro ny mety ho fizotry sy mety fiafarany tetikasa tanamasoandro hatreto mantsy aloha dia fa voaray izay ny fanambarana teo anivo ny fitondram-panjakana malohany tsy hanombohan'ny asa rehetra raha tsy misy ny fampiresahana avy amin'ny mponina ny heviny malohana an'izany ireo ONG sy ny tsirairay avy. Naneho ny heviny tokoa ary ny hetsika roy sy ny HCDDED androany mahalona ny tetikasa tanamasoandro nambaran'ny hetsika roy fa ilaina ny fifampidiniana sy fifampiresahana mialohan'ny anatanterahana ny tetikasa iray mba ho fanajana ny zo fototra ny antso ny fitondram-panjakana izy ireo mba ho tetikasa manara-penitra no aroso an'ny mponina ary ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Na ato aloha hatreto ny tetikasa tanamasoandro noho ny tsy fankasitrahana ireo mponina eny Ambohitrimanjaka. Iroso amin'ny fifampiresahana amin'ny mponina eny an-toerana ny fanjakana izay dingana tokony efa nataon'izy ireo mialoha. No mafisy ny hetsika roy androany fa tsy maintsy mandrindra ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana mba isian'ny lamina anatin'izany ny fanamafisana ny serasera izay tokony hisy fanankarozan-kevitra eo amin'ny mpitondra ny tetikasa sy ny mponina iantefana izany. Ambarany hetsika roy fa tsy ampy ny fitondrana fanazavana ho an'ny mponina antony tonga ny fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka farany teo. Tsy fantatra ireo mponina mazava ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana na tsara na ratsy. Miantso ny fitondram-panjakana arak'izany izy ireo mba tsy hampiasa herisetra ary tsy hanimba fananan'olona fa indrindra naja ny zon'olombelona. Nakasitraka ny fanemorana ny tetikasa tanamasoandro tetsakilany ny rafitra HCDDED mba iroso amin'ny fifampidiniana mialohan'ny hanombohana ny asa. Ary tokony atsahatra ny fihetsiketsehana na ny antoerana na ny fiantsina dia tokony atsahatra daholo ary miatsahatra mialoha ny io asa io ary dia tanteraka zany amin'izao fotoana zao tsy fantatra no zahay na tanteraka azy fa dia tanteraka izy amin'izao fotoana zao. Tsy tokony hisy anararoatra hamadika ny tetikasa ho tombotsoa politika ny dingana irosony rotota manomboka eto ho hiatrany ny rafitra HCDDED. Fa izay ankoa aloha no entintsika misendry kely amin'ny alalan'ireto dokam-barotra ireto rehefa avy eo isika mbola iverinety ihany ijery ny lafim-baovao hafa. Vernety amin'ny Le JT isika ary mitoy ny fampinalam-baovao didiny fotony tao amin'ny nosy glorieuse iray amin'ireo nosy malagasy manodidina ny ranomasimbe indiana ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Raha toka fikajina ny zavaboary sy ny tontolo iainana any an-toerana no antony ara-bomba ofisialy ny fitsidiany dia manana endrika fametrahana fiandrianana ity fitsidiana ity. Mbola no mafisy ny filoha Macron fa frantsay ireo nosy manodidina everina kosa ny amdirana ny Madagasikara ao anatin'ny tetikasa fikajina ny zavaboary ho hiatrany nambarany mamitina izay vaovao izay Jerry Edouard sy Anja Rakotonorainy. Ao avaratry nosy be no misy ny nosy glorieuse tsy misy olona mipetraka ao amin'ny nosy io. Miaramila frantsay mifandimpotoerana isaky ny iray volana sy tapany no mametraka ny fiandrianana frantsay miaraka amina zandary ray miaro ny valan-javaboary an-dranomasina ao glorieuse hatramin'ny taona 2024 zay. Mbola nanamafy izany fiandrianana frantsay izany raha teo ny filoha Macron raha nitafa tamin'ireo mpanao gazety androany. Je pense que la présence et la souveraineté française a permis de préserver l'implication de nos militaires, de nos personnels d'État, de nos scientifiques, ont permis d'éviter parfois de l'exploitation prédatrice et ont permis justement que nous soyons là aussi aujourd'hui. Ensuite, je souhaite qu'on puisse avoir une approche qui est nouvelle, qui est respectueuse de nos partenaires malgaches et donc réussir à les engager dans un agenda commun. Naharitra ora roa ny janonany tao amin'ity nosy ity no azavainy fa taorian'ny famerenana ny fampiresahana tamin'ny Madagasikara momba ity raharaha ity dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny tetikasa fikajiana ny valan-javaboary ao amin'ireo nosy ireo ny firenena malagasy. Le modèle de développement malgache ne peut pas être antagoniste à la prise de conscience qui est aujourd'hui la nôtre en matière de réchauffement climatique et de biodiversité. J'en veux pour preuve d'ailleurs le président malgache qui s'est fortement engagé pour la reforestation de Madagascar. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire dans les îles éparses et ici la Grande Glorieuse est un élément important de cette stratégie.
tsy nandrenesana fanehoan-kevitra kosa aloha manoloana ity fitidiana ity ny ankilany malagasy ny volana jona 24 no fehimpotoana napetraka ny firenena roa tonta hahitana vahaolana manoloan'ny fitakiany Madagasikara ny famerenana ireo nosy malagasy manodidina. Mikasika an'iny tsy maintsy hoarahina ihany koa ny fizotrony izay vaovao izay fa olona telo izay no efa nandao ny tarika maleo tsy misy ary tsy hisy ahasolo ny toeran'izy ireo raha ny nambarany Bekoto. Mitohy-hatrana nefa ny kanto izay nahafantarana ny mahaleo fanomezam-boninahitra ireo efa nialolalana raha araka ny fanazavana hatrany androany dia indroso natao velomafara teny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny nofo mangatsiaka ny fafa Iaina Rabarso sy Doda Razarindato no mitatitra ny antsipriany izay. Mipetraka ho tantara ny zavakanto vitan'ny fafa toy kosa ny mozika ao an-tarika. Tsy misy mahasolo ny toeran'ireo efa lasa nodimandry izany hoy ny iray amin'izy ireo. Mampirisika hatrany tanora kosa nefa mba hankafy ny mozika sy ny zavakanto malagasy ireo sisa tavelo ao amin'ny tarika mahaleo. Fa ny asanay tarika dia mamorikira foana dia mamorona foana dia mamorona foana. Toy ny tarika tsy fantatro mihitsy fa mbola tsy niteny zay hoe toy izy nareo fa mampirisika izay ny ankizy amorona. Mamorona foana fa za mamerimerina fa zay na maleo famorona kira fralahina fakatiavana dia mazava loatra teny gasy na tanindrazana ny toyny le fampisoana an-tsehatra aloha mbola tsy fantatray fa nira vaovao koa zao mbola mila mandinika daholo zay satria fa tsy ampitsony le feo raha hoe soloana ohatra ny tsy mahazoaina zay fa zavatra ratsy ny soloana kiraro na lobaka maloto. Mbola ao anatin'ny fisaonana ny zavakanto amin'izao fotoana satria iray tamin'ireo andrarezina indray ny lavo tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny nofo mangatsiaka ny fafa teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina avokoa ireo mpanakanto malagasy tsy mantsy ampon'izy ireo mandrakizay ny fahatsiarovana ny fafa. Mandriam-piadana aloha fa dia ho tohizana mozika tohizanay mozika izay matematesanao fa velona ary ho ampiakarinay ambony foana ny letan'ny kolotsaina ny Madagasikara. Mino zay fa nafantatra amin'ny fafa daholo tsika rehetra dia miara-miompy nalahelo dia very olo-manga tena very feo raha mihitsy ny malagasy fa mino nefa izay fa mbola ho betsaka ihany koa ny olona ankizy ao aoriana afaka mandimby efa hitsy izany no mahaly tao efa nisy olona be dehibe nanao feony fafa dia nahafinaritra ny fiarahana fa dia samy hotratry ny fotoana mahafinaritra indray ny onana amin'ny manaraka fa dia mirary soa antsika rehetra. Tamin'ny valora sasany maraina nentina teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ifafa avy eo dia hoentina ao amin'ny afitrika amin'ny trano vato faravohitra nomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampahirezana ny fianakaviana alohan'ny ametrahana azy tany amin'ny fasan-drazana Rangaina Ilafy. Fa tsy maintsy ho feno fihetsepo ihany koa ny seho izay ho ataon'ny ry farakely sy riony miaraka amin'ny dada indrindra izay hiakatra ao amin'ny plaza Ampefiloha amin'ny zoma izao. Ampiavaka ny fampisehoana ary ny fanomezan-danja ny gitara samy nahafantarana azy ireo ny fantoka atao anatin'ny famerenana farany izy ireo tamin'ity herinandro ity andeha arahana ireo tsara ho fantatra mikasika izay fampisehoana izay. Nyadi,
dada farakely sy iony izy ireo indray no anafana ny lampiazony plaza ampeflo amin'ny zoma ho avy izao piratelo samihafa izay miavaka amin'ny feony saingy ampiraisiny gitara vizina mandritra io seho io ny fihavanana akoatra ny fampiaraham-peo anana fotoana ikalona ny irany manokana ihany koa izy telo ny fihavananay izay aloha zany tena nitondrana le fihavananay ara-baka teny hoe tena fiaranay telo minada mihitsy any tatarabella dia farakely dia io ny rakoto malala zany hoe le fiarana mihitsy le izy mety hofitrangany fiarana aloha zany le izy mazava ho azy satria izy farakely tena farakely mihitsy zany hoe ny répertoire farakely dia misy dada ny répertoire dada dia misy fiaranay telo zany hoe io ny sady mandray eo amin'ny dada no mandray aty amin'ny farakely dia le fiarana avy eo zany hoe fampiaraham-peo mihitsy le zay telo minada le fampiarahana ity zany tena ataoko hoe zavatra tsara be eo anay satria tena voalohany no sady mifanakaiky kely zay dia mety le izy mety tsara aloha zany dia ataoko hoe miezaka zay na anao an'le izy ho anakaiky dada dia sady manakaiky farakely zany hoe tsy animbanirana dada kory hoe lasa trio lasa misy vehivavy na ohatran'izany kory fa sady manaja le an-dada no farakely ranoray zay fanafantaranareo anay ihany koa aritra ora roa sasany eo ny fampisehoany iratsilatsaky ny 30 no entina antsehatra ao anatin'ny fihavananay misy irafolo zany ny fara dia misy irafolo ny tatarabella misy raha ny ambony mbola tsy fantatra tsara hoe firy nesa fa ohatratra zany hitambaranay telo satria izay le thème moa zany hoe fihavananay mozika dia izay no tena ho avotra amin'ilay fampisehoana efa vitsivitsy sisany tapakila eo amin'ny plaza ampeflo na eny amin'ny canal 7 vidéo ankorondrano ireo no ahitana izany anomboka amin'ny fitora sasany ariva ny fiarahana amin'ny dada farakely sy iony amin'ny zoma izao araka izany ny fotoany farakely fatatsika fananiko matetika izay izy hoe voix de velours tena voix de velours dia miaraka amin'ny tononkira mahafinaritra be ny raha-pitiavana be tabitsika mpakafy farakely manarak'izay tsy amban'izay koa tatarabella izay anisan'ny mpamorokira sangany malagasy koa amin'ny raha-pitiavana izay irananamarika antsika tsirairay avy tany dia tongava maro mikasika niny vaovao ara-kolotsaina iny fa izy eto mikasika ny politika indray sika satria dia mikarakara fiaonana eo amin'ireo candidat ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ankilany amin'ireo mpiasa ny fiadadinany Antananarivo renivohitra ireo mpiasa sy mpitarika fikambanana maro samihafa eo anivon'izany nokasaina atao androany izany saingina emitra ho amin'ny 9 novambra ho avy izao indray no ny fisian'ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolo-tsaina ny tanàna mitatitra amintsika izay vaovao izay indrindra ry Andry Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ny tona fanazavana mahakasika ilay fiaonan'ireo candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo 10 rahalahy amin'ny mpiasa ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany ireo mpikarakara nambarin'izy ireo fa nahemitra izany fa tsy nifoanana akory le izy tsy hoe tsoraikitra zany raha ny zava-misy fa mihemitra amin'ny le 8 novembre 2019 ny toerana eto amin'ny hémicycle ny daty sy ny ora zany amin'ny 3 manomboka dia hitantsika eo fioanana eo amin'ireo candidat sy ireo mpiasan'ny commune eto amin'ny commune urbaine Antananarivo noho izany dia hemitra ao amin'ny 9 novembre ho avy izao ity hetsika donakafina Antananarivo ity izaho roa miavaka tsara ny hetsika amin'io dia ny fiaonan'ireo samy candidat sy ny fiaonan'ireo candidat amin'ireo mpiasa ny fiadidina tanàna Antananarivo renivohitra mamboly an'izay le hoe kolotsain'ny fifanankalozan-kevitra satria ny tantara rehetra ny lalovan'ny commune sy ny mpiasa sy ny mpitatana dia matetika amina fifandonana vao mba tafahoana dia hoe ato anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianantsika izao
dia iara-malala afaka volana vitsy dia isy be ny tanàna eto dia mampiseho ny fahavonona ny mpiasan'ny commune fa ny mpiasan'ny commune no mpiara-miasa voalohany ho an'izay be ny tanàna ho avy eo raha pitso rafaka pitso. Faharoa eo ihany koa fifankafatarana satria azadino fa eny aminareo hainao manjery no afatarana ny reo kandida isan-karazany gamba ny tsy tsiny raha hoe ny mpiasan'ny commune izay iara-asa mivantana amin'izay be ny tanàna te afantatra bebe kokoa hoe izavy moa zany reto kandida reto ohatra ny ahoana ny fandaharana asa ny arahana miasa amin'ny raha pitso sy ny endrika izay le tenenina eto izay hoe fahavononana iara-asa. Fomba fanao any amin'ireo tany mandroso ny ady-hevitra eo amin'ireo samy kandida toy izao ary atao fomba fanao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa. Fa ao anatin'ny fiara-miasan'ny Université Antananarivo sy ny Université ny Korea Atsimo dia nahazo fitaovana fitiliana aretina vaovao ny fakulté ny fiofanana ho mpitsabo. Fitaovana raitra sady lafo vidy izay natolotra tampomba ofisialy androany azo tombony kokoa ireo mpianatra ho mpitily sy mpitsabo ny omamiadana nanatrika izay ka mitatitra ny vaovao amintsika Andry Lalaina, Andriamasy sy Doda Razaronjato. Taoriny fandalovan'ny filohan'ny Université Antananarivo tany amin'ny Université ny Korea Atsimo ny volana septambra lasa teo dia tonga nolotra fitaovam-pitiliana na microscope ho an'ny fakulté fifanao mpitsabo ny Masovon'ny Korea Atsimo eto Madagasikara. Raitra tokoa ity microscope ity. Fitaovana ahafahana mitily sela alaina amin'olona marary zany ohatra avy mididina na olona tsy mibidy fa misy fifotozana amin'ny vantany dia ahafahana mahafantatra zany le fototra retina mety ho mamiadana matetika na mety tsy ho mamiadana koa fa ahafahana mitsabo dadalana. Mitetina $4 na eny amin'ny 70 tapitrisa ariary eo izy io. Ireo mpianatra ny sampam-pianarana ao amin'ny fitiliana ny sela na ny anatomie cytologie patologika no hisitraka izany. Rehefa mampianatra ny zareo zany dia resaka sary voalohany indrindra aloha no tena anisan'ny zava-dehibe ka ity microscope ity zany dia ahafahana mampianatra dokotera maromaro. Dia mpampianatra zany mipetraka eo amin'ilay vatana microscope io dia ry zareo afaka manaraka ny fampianarany amin'ny lay fanalavana izay misy objectif miaraka amin'ny microscope io. Apetraka amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Naval Anosy i microscope io mba ianaran'ireo tanora miofa no mpitily ny sela sy mpitsabo ny mamiadana. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia ny mikasika ny filatrona amin'ny ankapobeny. Anatanteraka casting ny agence Lolita ny sabotsy ho avy izao izay anomboka amin'ny 10 maraina araka ny fanazavana anatevenana ireo mpikambana ao aminy no antony izany. Tanterina aminao ny andindiny izany ao anatin'ity fanadihadiana dokavaritra ity. Anatanteraka casting amin'ny fomba hafa kely ny agence Lolita ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny coup d'état Carleton Anosy. Araka ny fanazavana ny tompona andraikitra tsy isy fipetra manokana ho an'ireo izay te handray anjara fa ny fahavonona asehony ankizy no hitsarana azy ireo. Ny critère eo amin'ilay candidat zany dia tsy nasiana critère mihitsy izy tamin'ity satria hoe betsaka ny candidat hatramin'ny mannequin tao amin'ny agence Lolita izay azo ataontsika hoe tsy lava nefa ny tsara tarehy sy tsara bika dia tafavoaka tsara foana betsaka contrat mahazo contrat lehibe sy mihoatra an'izany dia tamin'ity dia fananena mihitsy hoe tsy nasiana limite de taille tsy nasiana limite d'âge koa fa rehefa mbola mety amin'ny vatanao le mannequinat dia mbola afaka manao foana. Ito amin'ny fifanana mandritra ny telovolony izany aorin'io casting io. Fifanana iompana amin'ny fitaizana vatana ka tongavan'izy ireo amin'ny hoe manana bika mety mba ho pilatro. Rehefa vita izay vao hiditra amin'ny fantenana farany ahafantaran'ireo izay tena andrafitra ny agence Lolita indray. Dia miantoka vita ny formation dia misy jury indray ho alaina satria misy organiser des filets indray zay am'izay dia misy jury ho alaina tsara n'ilay ankizy indray dia io indray zany client amin'ny agence solo tena client avy amin'ny agence no atao mijery hoe izy indray no raisina ho sélection finale dikan'ilay ho raisina ho membre mampiny dikan'izay tsy maintsy mahazo contrat izy zany matoa izy tafiditra membre atao amin'ny agence Lolita. Sarotra be ilay hoe handray ankizy tsy hoe
tsy izay te hiditra rehetrarehetra dia raisina satria misy eo amin'izay zany le critère hoe ohatrany ahoana le ankizy tokony ahazo contrat foana, ohatrany ahoana le ankizy mety aminazy tokoa le asa. 7 alina ariary no sara-pisoratan'ny ho andro fiofana mandry ny 3 volana araka ny fanazavana no mempikarakara trano. Ho maimaim-poana kosa ny fandraisana anjara amin'ilay kastina ny sabotsy ho avy izao. Any ivelany kosa indray no tanterahina androany any Rosia ao Sochi ny fihaonana tampo ny arahan'ny Rosia sy ny firenena afrikana. Isan'ny avaka tamin'izany ary ny fanambaran'ny filoha rosiana fa ho ampitomboana avroeny farafakely ny fifanankalozana ara-barotra ao amin'ny rotota mandritra ny 5 taona ho avy. Isan'ireo mandray anjara amin'ny fihaonana tampony izay aritra Roange moa i Madagasikara. Ouverture ce mercredi à Sochi du premier sommet Russie-Afrique. Sultana panjakana misa 450 no efa tonga ao Sochi any Rosia anatrika ny fihaonana tampony iarahany Rosia sy Afrikana amin'izao fotoana izao. Isan'ireo manatrika izany ny filoham-pirenena malagasy nisy avy hatrany araka ny mahazatra ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine. Nifantoka tamin'ny fomba fampiroboroboana ny ara-toe-karena tamin'ity androany ity ny fihaonana. Nambaran'ny filoha rosiana Vladimir Poutine androany fa ho ampitomboana avroeny farafakely ny fifanankalozana ara-barotra eo amin'ny Rosia sy ireo firenena afrikana mandritra ny 5 taona ho avy. Isan'ny mampiavaka ny Rosia ny fanana ny tafika sy fitaovam-piadiana matanjaka. Ho an'ny rapitso dia ny ifantoka amin'ny resaka politika ny fihaonana eo amin'ny Rosia sy ireo firenena nanatrika izany. Ity no fihaonana an-tampony voalohany eo amin'ny rotota, andrasana kosa ny fiatraikan'izao fihaonana izao eo amin'ireo firenena tsirairay. Any ivelany hatrany dia mitaky ny anaovana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Bolivia ireo mpanohatra nidina andalambe araka izany izy ireo tamin'ity androany ity tsy mangarahara araka ny fanazavana ny valim-pifidianana ny alahady lasa teo satria dia tsy araka ny tokony izy ny famoahana ny voka-pifidianana. Nandray fepetra ary malon'izay ny ministra ny rarambahiny ao an-toerana ka anao fanadihadiana momba ny fandehana ny fifidianana tamin'ny alahady lasa teo. Andalambe nanohatra ny voka-pifidianana ao Bolivia androany ireo mpanaradia ny Carlos Mesa, kandida ny fanandrana tamin'ny Evo Morales. Ity faran'izay voafidy ho filoham-pirenena ao Bolivia. Nolazain'ireo mpanohatra fa nisy ny alabatoka mitaky ny anaovana fiodinana faharoa izy ireo. Naharitra ela araka ny fanazavan'ireo mpanohatra ny fikirakirana ny vokatra izay ahiny izy ireo ny sosika. Ankoatra ny fangatahana izy ireo ny fametram-pialana ny tompony andraikitra iray. Ny kirakira ny voka-pifidianana dia mitaky ny sy ny fiodinana faharoa ihany koa ireo mpanohatra izay nitaria ny kandida Carlos Mesa. Juste à cet instant. Eto amin'ny birao fandatsaham-bato eto akaikintsika eto ihany dia efa ahitana fa tsy tomombana ny voka-pifidianana ny sosoka izany. Fomba nataon'izy ireo anafoanana fiodinana faharoa mandainga amin'ny vahoaka izy ireo ary hodiny tsy hita ny safidinareo. Efa niandry nisy ny fiodinana faharoa amin'ny kandida Carlos Mesa sy Eva Morales ireo mpanaradia ny kandida Carlos Mesa satria tsy mifanalavitra ny isam-bato azon'izy ireo. Tampoka teo anefa nambara fa voafidy filoham-pirenena ny Bolivia i Eva Morales nandray fepetra malon'izay ny ministra ny rarambahiny ao an-toerana. En tant que gouvernement, mila fangararana isika eo amin'ny fitondrana. Zava-dehibe ho antsika ny safidy mangataka ary miantso ny sekretera jeneraly ny fikambanan'ny firenena Amerikana izay mba anangana voamera isana ny fanadihadiana anatiny ny fifidianana nataony alahady lasa teo. May nandritra ny fitokonana androany ireo birao fandatsaham-bato sasany tao Bolivia manany sy ny fitondrana autokrasia na ny fitondrana olon-tokana ireo mpanohatra raha toka mitovy ihany ny voka-pifidianana. Zay ary aloha no manakatina ny pejy actu tamin'ity takariva ity ampatsahivina aminao ireo nisongadina taminatin'izany hita soratra mantsy teny amin'ireo tompotsolika ny vokatry ny famatsiana natao tato anatin'ny 3 andro izao mikandoha mitady vaolana hatrany ny fitondram-panjakana sy ireo kompania antsolika.
Nizotra tamin'ny filaminana ny fanadinana baccalauréat fiodinana faharoa izay nanomboka androany na izany aza mbola nisy ihany ny mpiadina iray tonga nanala baka ary niatrika izany saingy tsy nanana tanteraka izany no nafantarana fa afaka baka ny tenany ary navarany hetsika roy fa iray na ny fampidiniana sy ny fampiresahana mialohan'ny hanatanterahana tetikasa iray mba ho fanajana ny zo fototra maha malagasy izany ary nidina ifotony tao amin'ny nosy glorieuse ray amin'ireo nosy malagasy mandidina ny ranomasimbe indiana ny fleuve frantsay Emmanuel Macron volanoa mafisy ny tenany fa frantsay ireo nosy manodidina ireo ary androany no natao veloma farany teny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fafa avy ao tarika Maleo. Ireto indray kosa no miandry anao amin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana portrait izay anarahanao fianakaviana vegana izany hoe tsy mihinan-kena ary tsy mampiasa izay zavatra rehetra azo avy amin'ny biby. Aiza no misy any fa tiarahanao anatiny oyanao ny valin'izay nantaniana ireo olona teny andalana teny. Dia irendray ary no miandry anao anatin'ny tapany faharoa aoriana ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto.